Tesalonianina voalohany toko faharoa. Ny mpanompo modely sy ny valisoany. Tesalonianina voalohany toko faharoa, ny andininy voalohany hatramin'ny faharoapolo. Fa ny tenanareo ry rahalahy dia mahalala fa tsy foana ny fidiranay taty aminareo. Fa rehefa nampahoriana sy ny setrasetrana tany Filipi zahay teo aloha, tahaka ny fantatrareo ihany, dia sahy tao amin'Andriamanitra izahay hiteny taminareo ny filazantsara an'Andriamanitra, na dia be aza ny fanoherana. Fa ny fananaranay dia tsy avy amin'ny fitaka, na ny fahalotona, na ny soloky. Fa tahaka ny nankasitrahan'Andriamanitra anay, ka nitolorana ny filazantsara ho adidinay zahay, dia araka izany koa no itenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin'olona, fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Fa tsy nanao teny mandrobo akory zahay na oviana, tahaka ny fantatrareo ihany, na ny hatsara velatsy hanafina fieremana, Andriamanitra ny vavolombelona, ary tsy nitady voninahitra tamin'olona izahay, na taminareo, na tamin'ny sasany, na dia nanam-pahefana hahavaky tratra azy izahay, araka ny maha-apôstôly ny Kristianay. Fa nale mifanahy teo aminareo izahay, tahaka ny reny mitaiza ny zanany naterany, dia toy izany no nahazoto anay, noho ny fitiavanay anareo indrindra, hanome anareo tsy ny filazantsara n'Andriamanitra ihany, fa ny ainay koa aza, satria efa malalanay ianareo. Fahatsaronareo ry rahalahy ny fikelezanay aina sy ny fisasaranay, fa ny asa andro amanalina mba tsy hahavaky tratra na dia olona iray akory taminareo aza, no nitorianay ny filazantsara n'Andriamanitra taminareo. Ianareo ny vavolombelona ary Andriamanitra koa, fa masina sy marina ary tsy nanantsiny tokoa ny fitondrantenanay teo imasonareo izay mino, toy ny fantatrareo fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no nampirisianay sy nampiononanay anareo isam-batana sy nananaranay mafy anareo, mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Ary noho izany zahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorianay anareo, dia tsy noraisinareo ho tenin'olona, fa araka izay marina, dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Fa ianareo ry rahalahy dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodia izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny nanjoanareo noho ny nataony iray firenena aminareo, dia sahala amin'ny nanjo ireo koa noho ny nataony jiosy taminy, izay namono an'i Jesosy Tompo sy ny mpaminany koa, ary nandroaka anay sady tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ary manohitra ny olona rehetra, ka mandrara anay tsy hitory amin'ny jentilisa mba tsy hamonjena ireny, mba hameno ny fahotany tenany mandrakariva, kanjo efa nihara ny fahatezerana hatramin'ny farany izy. Ary zahay ry rahalahy, rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatrehana, fa tsy tamin'ny fo, dia voamaika nitady sy naniry fatratra hahita ny tavanareo. Koa naniry hankany aminareo indray mandeha manaindroa izahay, dia izaho Paoly, nefa nosakanany Satana izahay. Fa inona moa no fanantenanay, na fifalianay, na satry-boninahitra reharehanay? Moa tsy ianareo eo anatrehan'i Jesosy Tompontsika amin'ny fiaviany va? Fa ianareo no voninahitray sy fifalianay.